aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha indry izao efa hanao zava-baovao ho ankehitriny dia efa miposaka izany. Isaia 7:7 ny 9:20 ka hatramin'ny 7:10. Fandaharana iray izay iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Apostoly Andreas eto amin'ny radio feon'ny lanitra 107.2 FM isan'andro amin'ny ora toy izao, izay andraisanao vavaka sy tsodrano idiranao amin'ny fiainana vaovao miaraka amin'Andriamanitra ary andrenesanao toroteny, fampianarana, taridalana ho amin'ny famonjena ny fanahinao mandrakizay. Tadidio ary mbola afaka niaina amin'ny fiainana vaovao ianao miaraka amin'Andriamanitra. 033 91 711 66 033 91 711 66 034 92 543 76 034 92 543 76. Aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha indry izao efa hanao zava-baovao ho ankehitriny dia efa miposaka izany. Isaia 7:7 ny 9:20 ka hatramin'ny 7:10. Masoterana moramoritsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Filazantsara ny Luka 7:70. Luka 7:70. Ny antony tenin'Andriamanitra androany ity satria efa ao anatin'ny volan'ny fijinjantsika dia maro no tahian'Andriamanitra, maro amintsika no Hasandratr'Andiamanitra, dia ampianarana tsara ianao ohatra ny ahoana ny atao rehefa mba tonga amin'izany toerana izany. Amen. Luka 7:70 manomboka ny 1:1. Ao tsara ve tsika izany aloha? Asiteka mafy alohan'i Jesosy. Rehefa hitantsika ny teny dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, ny soramandro ambony milaza manao hoe ny nampianaran'i Jesosy sy ny mpianany ny amin'ny fandeferana sy ny finoana ary ny fanetretena. 1:1. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany, tsy maintsy ho avy ny fahatafitoinana nefa lozany izay olona mahatonga izany. Aleo anatonana vato lehibe fiksoam-bary ny voziny ka atsipy any an-dranomasina izy, toy izay atafitoina na dia ny anankiray amin'ireo madinika ireo azy. Mitandrema ianareo fandraho, fa raha manota ny rahalainareo dia teneny mafy izy, ka raha mibebaka izy dia mamelany elony. Ary raha manota aminao impito indray andro izy, ary mivalo aminao impito kosa manao hoe mibebaka ao dia mamelany elony. Ary hoy ny Apostoly tamin'ny Tompo, ampitombo ny finoanay. Fa hoy ny Tompo, raha manana finoana na dia oatra ny voatsinampy iray azy ianareo, dia azonareo lazaina amin'ny vohitra io hoe miongota ary eo ka ambolena ao anatin'ny ranomasina dia anaika anareo izy. Ary iza moa aminareo no manana mpanompo miasa tany na miandrondry, ka raha tonga avy tany an-tsaha ilay mpanompo dia anao aminy hoe avy ifaingana ka mipetra hinana. Fa tsy ilaza aminy kosa va izy, manamboara izay isakafoako ary misikiny ka manompoay mandra-pihinako sy isotroko. Fa rehefa vita izany dia vao mahazo mihinana sy misotro ianao. Moa misaotra izany mpanompo izany fa izy, satria nataony izay nandidiny dia taka izany koa ianareo. Rehefa vita nareo izay rehetra nandidina nareo dia ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa izahay, ny tokony ho nataonay ihany no efa nataonay. Amen. Asiteka mafy an Jesosy. Ao aorianan'ity afatr'Andriamanitra ity dia izy fisandratana ho manin'Andriamanitra ho anao
ary tsy misy mialamaina amin'izany fa tsy maintsy mandray anjara fisandratana avy amin'Andriamanitra. Tena hoe akaikinao hoe manana anjara ao amin'i Jesosy ianao. Manana anjara fitahiana ao amin'i Jesosy ianao. Manana anjara fisandratana ao amin'i Jesosy ianao. Ka na dia ory sy malahelo azy ianao, ny tompo mihevitra anao ary anandratra anao izy androany. Amen. Aza miteny ianao hoe izao toerana misy azo avy dia misy an'izany fisandratana izany, afaka misandratra ianao. Satria tsy olombelona no manandratra anao fa Andriamanitra no manandratra anao. Ka ao ny Baiboly hoe raha amin'ny olona izany dia tsy haina tao, fa amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra tao. Lazao ny akaiky hoe mbola hisandratra ihany ka izaho ty hoe asiteka mafan Jesosy. Misy mampalahelo kely ny endritsika teny hoe mbola hisandratra ihany ka izaho ty. Tena marina izany ka. Mbola hisandratra ihany ianao io. Hitanao io tsikitsikinao io ny taratry ny fisandratanao io. Amen. Jesosy tompo dia nampianatra ny mpianany. Ozy izy tamin'ny mpianany hoe ny fatafotoinana ozy izy isy foana io. Zany hoe tsy isy fiafarana zany ny fatafotoinana, fa misy foana. Maninona foana hoe misy foana zany fatafotoinana zany. Kanefa tsy ndrin'ny tompo tsara mihitsy fa lozany izay avian'ny fatafotoinana. Zany hoe ny fatafotoinana dia isy foana, fa ny mpanafotoana efa manana fanomezana manokana mihitsy omen'Andriamanitra ny mpanafotoana. Dikan'izay zany te hiteny ny tompo tsy tokony ho tafotoana amin'ny fanafotoinana ianao, satria tsy maintsy isy foana zany, fa lozany avian'ny fanafotoinana. Samy mandray lesona zany ny rehetrarehetra. Ny mpanafotoana zany tsy tokony hanafotoana. Ny olona, ahoana ny fiteny an'izany? Ny olona tafotoana zany tsy tokony ho tafotoana. Satria ny olona mpanafotoana efa manana fanomezana manokana. Tadio tsara zany alohan'ny hanafotoinana olona anankiray dia dinio hoe misy fanomezana manokana avy amin'Andriamanitra. Inona le izy? Lozany izay avian'ny fanafotoinana. Aleo tsy manafotoana ny namanao zany mihitsy. Amen. Rehefa fantatra hoe zavatra tsy zakanao dia aza atao amin'ny namanao. Sa tsy marina zany? Alohan'ny tenenanao zavatra anankiray amin'ny namanao dia dinio aloha sao dia mba tsy zakanao io. Fa raha vao tsy zakanao io dia aza atao amin'ny namanao. Mazava amintsika ve zay? Satria ny fanafotoinana zany isy foana io, isy foana io, isy foana io. Dia engane mba tsy isika ho Hasandratr'Andiamanitra no tratran'izany ka hoe mpanafotoana ny namantsika. Fa lazain'ny Baiboly eto hoe aleo anatonana vato lehibe fiksoam-bary. Dia atao ina ozy izy? Atsipy any anatin'ny ranomasina. Mafy be zany hoe fatorana eto amin'ity tsy haiko tananao na tendanao na tongotra ao fotsiny ary toke tongotra ao fotsiny, dia asiana vato lehibe fiksoam-bary dia alatsaka any anatin'ny ranomasina ianao. Na mahay milomano ohatry ny ahoana ary tsy ho tafavoaka, satria saritin'le vato maninona any ambany any, miletika any ambany any. Zany ny loza miatra sy miandry ny olona mpanafotoana. Ka manomboka eto zany tsika rehetra olona miandrandra fisandratana sy fitahiny, dia miezah mihitsy tsy manafotoana ny namanao na dia kely azy. Ny teny alokon'ny vava dia tandremana tsara mihitsy, sao dia tafotoana ny namanao amin'izany. Aleo manginy toy izay miteniteny foana nefa manafotoana ny namanao. Isika le tafotoana matetika kosa nefa mila mianatra mandefitra. Fanafotoana dia isy foana, fa ny toe-pon'olona ho Hasandratr'Andriamanitra dia ny olona mpandefitra. Marina fa mafy zany mandefitra zany mandefitra tsy mora, fa hafa ihany ny olona mandefitra. Hoy ny voalazan'ny Baiboly hoe ao amin'ny fahanginana sy ny fahatokiana no isiany ny herinareo. Hitanareo ny fianarana ny fandeferana dia ny fahanginana. Rehefa misy olona manafotoana anao dia inona tokony atao? Aleo mangina. Raha itsika ny mangina ao anatin'ny zavatra miseho anankiray tsy mifanaraka amintsika, tsy maintsy misandatra tsy ho ela ianao.
manina tsara hoe tsy maintsy isy fisandratina ao taon'Andriamanitra eo fiainao satria ny olona tahian'Andriamanitra sy Hasandratr'Andiamanitra ny olona mpandefitra. Tadidinareo tsara ny tenin Jesosy fa na an Jehova Tompotsy izy no aizy ato anatiko naniraka hitory teny somafaly amin'inona izy mpandefitra ny lisitra voalohany zay vao miteny hoe amin'ny malahelo amin'ny torotoro fo sy ny karazany. Misy zavatra nitranga manko na tonga azy malahelo sy torotoro fo fa nanirahana ny tombo voalohany indrindra hoe ty ambony tany dia ho aizy hitory teny somafaly amin'ny mpandefitra. Hafa mihitsy ny olona mpandefitra amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Ny olona mpandefitra tsongain'Andriamanitra manokana mihitsy amin'ny olona rehetra satria mafy le mandefitra. Teneno akaikinao hoe mafy be zany mandefitra zany. Kanefa toe-potakian'Andriamanitra isandratanao zany. Alohan'ny isandratanao dia misy fanafitoanana be dehibe aloha miseho. Dia ao anatin'iny no ijerevan'Andriamanitra anao hoe mandefitra izy sa tsy mandefitra. Azonareo ve ilay atao hoe mandefitra? Manginy. Ohatran'ny ahy manokana ampanetretena ny tenenako an'izany a. Za maheno ny resaka be dehibe mahakasika anahy. Fa ny anany tsy ambarateloko a manginy. Za tsy mba mila fanazavana amin'iny olona hoe inona rahalahy zany niteneninao taminah zany makasikasika anahy zany inona ranabavy zany zavatra. Tsy mila an'izany satria olona miandrandra fisandratana. Tazomiko fanahy ny tenin'Andriamanitra iny ao amin'ny fahanginana sy ny fahatokina no isiany ny herinareo. Avelao hiteny zay hiteny anao resaka any ambadika any mahakasika anao fa ianao mangina fotsiny. Avelao hifosafosa fa ianao maninona foana manginy. Fa nitarika resaka any ambadika any tsy misandratra fa miemietry foana. Fa ianao fosafosaina sy aratsiratsiny misandratra miakatra. Dia ho gaga izy hoe arakaraky ny anetsehana sy anaratsiratsina azy toa ma izy mamiratra foana satria mandefitra ianao. Alleluia. Hafa ihany ho an'ny olona mandefitra. Jerefanao izy toetran'ny miramirany zany foana miamamiratra zany foana miamisandratra zany foana tahina zany foana satria nahoany mafy ny mandefitra nefa izy mandefitra. Domokely ny akaikinao mila mandefitra ianao. Alleluia. Zany ny toe-pon'ny olona ho asandatra zany. Raha nomboka andefitra ianao manomboka eto manomboka mizotra makany ambony ny fiainanao. Ety antany ianao ho Hasandratr'Andriamanitra ary miala eto ianao tonga dia any an-danitra ny hafaranao ry havana malala. Alleluia. Satria ny fandeferana dia fanokafana lalan'ny fisandratana eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy mila manandratra ny tenanao zany ianao fa mandefitra kely fotsiny. Mitabataba ny ery, tabataba ny any an-trano, tabataba ny mpiara-miasa. Inona ny fitovam-piadiana hoentina miady aminy? Tsy mampiasa an'ity. Terenao akaikinao tsy mampiasa an'ity. Tena miteny aminao fa tsy mahay mampiasa an'iny ianao. So dia miteny hoe zay nefa mba jentilisa ihany taloha vao kristiany na jentilisa ary ianao taloha tsy hainao tsony ny mampiasa an'iny. Tena milaza aminao aho fa ny fitovam-piadiana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra te hisandratra dia ny mangina ihany. Aza mila fanazavana zany. Aza mifanazava amin'ny vantany zany hoe tena mila mifanadio fo mihitsy aloha aho. Fa tsy mety amiko le zavatra nyresanao ohatrao tsy mila an'izany. Mangina fotsiny, mandefitra fotsiny, miaritra kely dia ho Hasandratr'Andriamanitra ianao. Hitanareo tsara raha vao mbola mamaly ianao dia maka ny toeran'Andriamanitra ianao amin'ny fotoana iny. Fa ny Baiboly miteny hoe ianareo angina fa zao anino Jehova hiady ho anareo. Dia dikan'izay zany vao misy olona manafitoana anao ka mamaly ianao dia manino ianao zany amin'ny fotoana iny? Maka ny toeran'Andriamanitra ianao dia miala Andriamanitra matoa ianao mamaly mavita. Ataovy ary aloha jereva kely dia mamaly ianao dia efa jerena tsisy vokany akory. Fa ny olona mangina zany ohatra hoe mitabataba ny vadiny hoe tsy laiky ianao mandeha mivavaka, tsy laiky ianao mandeha mivavaka. Enona fotsiny eny tompoko, eny tompoko. Fa tapitra iny resaka an'iny ka misy voazakanao zany hoe zandray tsy maintsy mandeha mivavaka. Fa le eo amin'ilay izy mitabataba iny inona fitovam-piadiana hoentina miady aminy? Manginy. Mangotragotraka mihitsy ato anatin'ny fonao ato. Mangotragotraka. Te hiteny, te hamaly, te hiteny hoe za olona ohatrao ve dia mendrika atao an'izany. Mendrika tsara mihitsy.
manginy. Amen. Andramage zany tsy hoe tsisy dikany ianao raha mandefitra, tsy hoe resy akory ianao raha mandefitra, tsy hoe dia tena faikan'olona akory ianao raha mandefitra, fa ao ambadika io fandeferanao io milaza aminao fa izy fisandratanao manin'Andriamanitra ho anao. Zay ny tenenako aminao hoe mbola manana fanantenana be mihitsy ny fiainanao io fa izy fisandratana. Fa aza malahelo tsony manomboka eto. Fa andao hianatra n'izany toetra izany tsika handefitra eo anatrehan'Andriamanitra. Amen na? Tadidinareo tsara tamin'ny andron'ny Daniel, nisan'ny Nebokadnezara mpanjaka. Nebokadnezara mpanjaka nisan'ny mpanjaka natanjaka indrindra teto ambonin'ny tany, nanana ny zavatra rehetra ary nisokajian'olona ho isan'ireo Andriamanitra mihitsy izy tamin'izany fotoana izany, satria ny akamaroan'ny firenena rehetra dia mandohetra any amin'ny Nebokadnezara mpanjaka daholo. Dia rehefa tena nanana n'izany voninahitra be izany izy dia nanomboka lasa nibotsobotsina be mihitsy, dia milaza fa izy no Andriamanitra, tsy misy mitovy aminy, tsy misy tahaka azy, fa dia tena nireharefatratra mihitsy ty Nebokadnezara. Dia nahetrin'Andriamanitra Nebokadnezara, ary ny fanetren'Andriamanitra Nebokadnezara enjana be mihitsy, satria nandritra ny 7 taona izy nalefan'Andriamanitra tany natiala tany, mpanjaka tena hoe aona zany fomba fiteny azy, tsy kasian-dalitra angamba nilazana azy, fa rehefa nahetrin'Andriamanitra izy dia tany natiala tany, lasa lava be ny hoany tahaka ny any voromahery ny voalazan'ny Baiboly. Ary ninambiliny Nebokadnezara, vilona no aniny bozaka. Donc io vakitsika kely, misy lesina tiako ampitaina manko. Daniel toko 4, verina eto ihany tsika rehefa avy eo. Misy lesina tiako ampitaina be mihitsy mba ahafahanao misandatra aingana, satria mendrika anao zany isandatra zany. Daniel toko 4 ny andininy 4:40. Verset anankiray fotsiny vakitsika. Daniel toko 4 ny andininy 4:40 vakina amin'ny anaran'i Jesosy avy a Nazareta. Didiny mpiambina izany zavatra izany, eny avy amin'ny tendrin'ireo masina izany zavatra izany. Avy amin'ina hoe? Avy amin'ny tendrin'ireo masina, ahafantarany velona fa ny avy indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiany. Zay aloha ny voalohany. Ary olona ambany toetra no ampanapahany azy. Olona manina no ampanapahany azy? Olona ambany toetra. Didin'ireo mpiambina ozy izy ary tendrin'ireo masina. Zany hoe ohatrany hoe misy fivoriana lehibe zany tao an-danitra tao ny olo masina rehetra, miaraka amin'ny anjely, ny Jesosy Kristy tompo sy Jehovah Andriamanitra ray, fivoriana lehibe hoe raha vao resaka fisandratana ny resahana, raha vao resaka fanapahana ny resahana, dia olona tian'Andriamanitra aloha nomena an'izany voalohany. Ary faharoa, olona ambany toetra. Nebokadnezara nyrehare hoe noho ny amin'ny heriko natonga lasa ohatr' zao, noho ny amin'ny fahaizako natonga lasa ohatr' zao, noho ny amin'ny fomba fiasako natonga lasa ohatr' zao. Dia nahetrin'Andriamanitra izy. Tonga tamin'ny Daniel ny nofy avy amin'Andriamanitra nanambarana izany zavatra zany. Napahitan'Andriamanitra nofy aloha Nebokadnezara hoe ho ahetrin'Andriamanitra izy alefany anaty ala ho tahaka ny voromahery dia inambilona sy ny karazany ihany. Nazavainy Daniel le nofy, tsy nirarahin'ny Nebokadnezara le izy fa noeritreretiny fa zavatra mandehandeha ho azy. Kanjo izy teo apriariana nijery ny voninahiny hoe jerefa ange ty voninahitra hoe za daholo na tonga an'izao. Nahetrin'Andriamanitra amin'izay izy. Dia rehefa nahetrin'Andriamanitra izy dia nitenenina tamin'ny Nebokadnezara io teny io. Tendrin'ny mpiambina sy didin'ny olona masina zany. Fa ny olona tian'Andriamanitra nomena fanjakana, ary ny olona ambany toetra no atao manapaka eo amin'ilay izy. Ny olona ambany toetra zany tsy hoe olona manambany tena akory, fa olona ohatrany ahoana zany olona ambany toetra zany? Mandefitra aloha izy voalohany. Hitanao tsara ny mahatonga ny olona anankiray tsy mety mandefitra, mametraka ny tenany izy.
fa raha olona manety tena zany izy ka misy olona miteny mafy azy dia ina tokony ataony mangina izy amin'ny fotoana iny izy no antsoina hoe ambany toetra fa ny olona mbola mamaly rehefa misy zavatra manafitoana azy mbola mametraka ny tenany izy ohatra zao reo anatin'ny tokantrano resahana miraikitra ny ady miteny mafy le lehilahy ohatra na miteny mafy le vehivavy dia mamaly le ranabavy na mamaly lehilahy hoe za koa nga aza ataonao an'izany foana zake vadinao e mitovitsika azonao tsara le izy sa mamaly izy satria mbola mametraka ny tenany fa ny olona ambany toetra tsy mamaly mihitsy izy rehefa misy zavatra mitranga manafitoana azy ny ambany toetra ihany koa dia olona manetry teny taditinareo ny tenin' Jesosy hoe zay te ho lehibe amin'izy rehetra aminareo rehetra dao ka hoenina ozy izy aoko mpanompon'izy rehetra azotehaka aloha an' Jesosy tena tiako ampianarina anao mafy zany satria tokony mba hivoatra be ny fiainanao amen afa mihitsy zany ny olona mandevitra eo anatrehan'Andriamanitra satria toetran'olona ohatr' zany nomen'Andriamanitra fanapahana dikan'izay zany manomboka androa tsika mila mandinika tsara mihitsy hoe aiza ho aiza mitoetrako ny mbola hafahafa inona ny mahatonga anahy tsy me miakatra ny fiainako fa engane mba tsy hidina ntsony manomboka androany fa dia ho saritin'ilay fanetretena sy fandeferana hiakatra amen zany sa tsy amen mety aminareo ve aloha zany sa tsy mety aminareo e mety sa tsy mety raha tsy mety manko dia ho tapahako amin'izay satria toetra tsy maintsy ianaratsika zany fa ny olona ambany toetra ny olona sandratr'Andriamanitra Andriamanitra zany zao raha misy fanjakana tian'Andriamanitra hoe sorona amin'ny olona anankiray dia alohan'ny ametrahany an'iny aloha dia tsy maintsy jerevana aloha hoe iza ny olona ambany toetra mijery izy hoy ny voalazan'ny boky Salamo hoe fa na dia avo an'Andriamanitra dia mijery ny olona ambany toetra mijery aloha izy iza ny olona ambany toetra mba homeko an'ity fisandratany ity eto zany zao Andriamanitra mijery amin'izao fiangonana zao iza amin'reto olo reto zao mba ambany toetra olona mpandevitra mpanetry tena homeko an'ity fisandratany ity izy zao ny afaka mba mamaly an'izany antson'Andriamanitra zany to tsisy ry afaka malalao amin'ny tompo tsisy ve tsy maintsy manetry tena keo aloha tsika zay vao misandatra e tsy maintsy raha vao mbola tia mamaly foana ianao raha vao mbola tia ianao no manandratra ny tenanao a dia tena tavela foana fa ny olona manetry tena ihany na olona mandevitra no asandratr'Andriamanitra ka raha anandratra anao zany Andriamanitra mitondra fisandratana izy amin'izao fotoana hitoriako teny zao dia jerevana hoe iza amin'reto olona reto iza re zany mba homeko an'ity fisandratany ity e iza re ary le tsy manao amaina zany tsy vonany andefitra mihitsy nga mafy be izy ao averiko ihany hoe mafy no mandefitra tena mafy no mandefitra fa rehefa misandatra ianao ohatrany maivana kely aminao le izy dia ozy ianao rehefa misandatra indray androany hoe soa ihany aho fa nandefitra tamin'iny fotoana iny soa ihany aho fa nangina tamin'iny fotoana iny aika izao ny vokatry le fandeferana sy fanginana fa raha mamaly foana ianao raha mbola tsy manaiky mangina foana ianao dia elabe mihitsy le fisandratany mazava aminareo zay la zao moramora ny eo akaikinao hitanao raha mandefitra zao ianao io manomboka androany aho dia na rehefa aveo ary ianao dia hanomboka izy fisandratana omen'Andriamanitra amen izay io ny fanafitoerana mety miseho eny amin'ny fiarahamonina eny fa ndaontsika andefitra manomboka androany indrindraindrindra moa amin'ny mpiara mivavaka amintsika zao piravavy ny piralahy mifandefitra samy manana ny toetrany avy any amin'nisy azy daholo tsika mitambatra eto azonareo le izy samy manana aza tsaraina hoe zao ve ny olona mba mivavaka aza tsaraina izy fa zao fotsiny atao aleo mandefitra azonareo le izy aleo mangina fotsiny tsy maninony zany raha hitanao manana toetra hafahafa izy aleo mangina aleo ny tompo hikasika azy sy anova azy eo fa ianao mba hisandratanao mangina ny azonao atao tsy mila miteny hoe zao ve ianao raha vavy mba mivavaka ohatrany tsy mety amiko zany toetranao zany tsisy vokany zany fa ny misy vokany mangina ihany mandefitra ny misy vokany
ka raha misy manafotoana anao zany manomboka androany, inona ny fitaovam-piadiana hoentina miady? Manginy, mandefitra, satria ao no isian'ny hery. Isaky ny misy zavatra mitranga zany ohatra manafotoana anao ka manginy ianao, miamitombo ny herin'Andriamanitra ao anatinao. Isaky ny misy fanafotoana miseho, manginy ianao, miakatra ny herin'Andriamanitra ao anatinao. Zay no mahatonga anao tsy maintsy misaratra, satria ny fahanginanao no isian'ny herin'Andriamanitra ao anatinao. Ary ny tsy manao amen amin'izany manahoana? Ngandre mba hanana toe-po mandefitra daholo tsika rehetrarehetra. Tsofoko rano ianao mba hisandratra daholo manomboka amin'ity androany ity. Raha hijery olona ho asandratra eto amin'ity fiangonana ity Andriamanitra dia tsofoko rano mba ianao no asandrany. Ary tsy fisandratana vetivety, fa fisandratana maharitra mandrakizay 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 mandrakizay. Amen. Satria matoa ny olona anankiray manana toe-po mandefitra, efa maro ny zavatra nidona taminy. Hitanao lasa fahazarana mihitsy amin'izay ilay toe-po mandefitra. Zay midona tsisy fiantraikany amin'ny tsony, satria nahoana? Efa zatran'izany izy. Efa toetra ao anatiny mihitsy ilay fandeferana. Ka raha mbola hitan'Andriamanitra mipetraka ao anatinao io fandeferana io, tsy hietry zany ianao mandrakizay. Amen. Dia izao ihany koa, hianatra fandeferana zao tsika manomboka androany. Rehefa mandefitra ianao dia tsy maintsy misandatra. Dia rehefa misandatra, todio kely io akaikinao io, ataovy kely ohatry zao. Rehefa misandatra, mila mahay misandatra. Amen. Satsy amen. Efa ela ny tiako hitenenana n'ity afatra ity, fa izy ity mba namanginy ny tompo anavo amambolambolana zay, fa mbola tsy navoakako mihitsy. Rehefa mba hasandatra Andriamanitra dia mila mahay misandatra. Atoroko anareo ilay fomba fiady. Hitanao rehefa hasandatra ny tompo dia tsy mibotsimbotsina mihitsy aloha, fa rehefa hasandatra ny tompo dia miafiafy. Asa raha azonareo zany tiako tenenina zany. Za zao raha hasandatra, ohatra zany zao mba mena grady, ohatra hoe colonel ohatra zany. Dia raha omena zany grady zany tsy tonga dia zao tonga dia ery tsy afaka manao an'izany, satria colonel toetran'ny zareo any ivelany any zany. Fa ny olona sandatra Andriamanitra zany rehefa hasandatra dia miafiafy, mitandrina be mihitsy ny amin'ny zavatra teneniny. Tsy hoe rehefa manana fahefana kely dia samy teny zay tiana teneniny, tsy afaka manao an'izany ianao, fa miafiafy. Na dia hasandatry ny tompo ary ianao, alohan'ny tenenana dia tenena hoe mety sa tsy mety. Tsy mibotsimbotsiny zany rehefa hasandatra, miafiafy rehefa hasandatra. Rehefa mba mena toerana kely anankiray dia mba miafiafy rehefa mipetraka eo, sao miongana tamika eo rehefa avy eo ka sahirana. Ampianariko ianao mba hisandatra maharitra, fa tsy misandatra kely dia mipotona indray rehefa avy eo. Fa rehefa mba hasandatra dia miafiafy. Tsy haiko raha azonao aloha zany miafiafy zany e. Azonareo ve zany? Za aloha mahazo an'ilay izy tsara e. Mila mitandrina tsara mihitsy. Na ny zavatra tenenina ary aleo mba malefadefaka tsara rehefa miresaka, tsy misehoseho zany mihitsy, fa miafiafy tsara mihitsy rehefa hasandratry ny tompo. Za tena mahita fa ho hasandratry ny tompo manko ianao io. Dia mba maniry rehefa mba misandatra iny ianao dia mba misandatra tsy manam-pataperana le fisandratana. Tena zany mba faniriko. Mba fifaliana ho anay mpanompon'Andriamanitra mahita antsika rehetra ho hasandatra Andriamanitra ny fiainantsika. Any amin'ny toeram-piasana, eny amin'ny fiarahamonina, mba ho hajain'ny olona ianao. Manomboka androany rehefa miarabanao dia manahoana madame, manahoana monsieur. Azonareo tsara zany, hajain'ny olona ianao. Miondrika mihitsy ny olona rehefa mandalo ianao, satria hasandatra Andriamanitra. Rehefa hasandatra Andriamanitra dia mila maneno ho zateo, somary miafiafy kely, fa tsy hoe zara raha mahazo fahefana kely dia tonga dia tandremo. Zany ny tsy ambaratelo ny fisandratana zany. Mino fa samy mba te hisandatra daholo tsika rehetrarehetra. Dia aleo rehefa hasandratry ny tompo manomboka androany miafiafy. Voaloha zay. Faharoa, ny toetra nanananao talohany nanandratan'ny tompo anao ohatry ny ahoana? Inona le resantsika teo iny? Mandefitra ambany toetra, manetry tena. Zay ny toetra nahitan'Andriamanitra anao.
zay ny toetra nahafantarany ianao. Sady mandefitra ianao no manetry teny ianao no ambany toetra. Zay no nahafantarany ianao. Ohatra zany zao za talohan'ny apôstoly anao nanana toetra nahafantaran'Andriamanitra anao, niantson'Andriamanitra anao. Ianao isika rehetrarehetra talohan'ny nahazao atsika dia nisy toetra nahakasika ny fon'Andriamanitra, toetrantsika tany amin'ny toerana nisy antsika tany. Na dia eo ary le fahotana fa nisy toetra nahakasika an'Andriamanitra. Dia noho ny amin'iny toetranao iny, toetra tsara ny resaka eto mazava tsara zay dia nasandatra Andriamanitra ianao. Dia rehefa misandatra ny dingana voalohany, rehefa misandatra miafiafy aloha, tsy mibotsimbotsiny. Faharoa, le toetra nahitany ianao tary ambany tary, iny ihany ny toetranao rehefa misandatra. Amin'iny fotoana iny mbola le nahafantaran'Andriamanitra anao iny ihany no ahafantarany ianao eo amin'ny fisandratanao io. Fa raha vao miova ny toetranao eo am-pisandratany, miomany manomboka manao ohatra zao seza zay. Mazava aminareo ve zany? Zany hoe le toetra nahafantarana anao iny ihany ny toetranao entina misandatra. Dia rehefa misandatra mbola iny ihany ny toetranao. Raha nangina ianao mbola tsy nasandatra, rehefa misandatra dia mbola maninona ihany? Mangina, mbola mandefitra ihany. Dia amin'ny fotoana iny fisandratanao tsy misy fetra mihitsy fa miakatra. Hoy ny voalazan'ny Baiboly hoe any amin'ny voninahitra makany amin'ny voninahitra. Satria mbola le toetra nahitananao nanetry teny iny ihany ny toetranao rehefa misandatra. Mino fa misy olona ho asandratr'Andriamanitra eto manomboka androany. Amen. Dia atao vitan'Andriamanitra fa mandefitra ianao. Tsy faty antoka hoanao ny mandefitra ry havana malala. Tsy resy zany ianao raha mandefitra, tsy resy ianao akory. Aleo mangina. Ozy ny filazan'ny olona izay mangina volamena. Asiteka mafan Jesosy. Dingana farany. Verina ry amin'ilay milika toko fa 17 teo tsika. Dia dingana farany ty zavatra ty. Eo amin'ny andininy fafito eo mba vakitsika. Aleo aloha vakina ny andininy fadimy mba ampianarana kely atsika nyty zavatra ty. Ary hoy ny apôstoly tamin'ny tompo, ampitombony finoanay. Ary hoy ny tompo, raha manana finoana na dia oatra ny voatsinampy aza ianareo, dia azonareo lazaina amin'ny vohitra io hoe miongota areo ka ambolena ao anatin'ny ranomasina dia anaiky anareo izy. Raha finoana ny resantsika vetivety kely fotsiny. Ny finoana tsy mila angatahana ny fampitomboana zany. Ka itenen'Andriamanitra ampitombony finoako, tsy mila angatahana ny fampitomboana finoana. Fa rehefa nangataka ny mpianatra hoe mba ampitombony finoanay dia ahoana tenenin Jesosy? Raha manana finoana kely anankiray na dia ohatry ny voatsinampy ary ianareo, ka iteny amin'ny vohitra io hoe miongota dia aoka ombolena ary anatin'ny ranomasina dia manaiky anareo izy. Ny finoana zany efa misy ao anatsika, fa saingy mbola ohatrin'inona le finoana? Mbola kely. Dia ny ataonao fotsiny mba hitombony le finoana tonga dia ampiasaina le izy. Tonga dia atao ina le izy hoe ampiasaina. Ohatra misy olona marary ohatra, dia tonga eo anatrehako olona marary, dia ampiasa ny finoako zany dia vetika mavaka izy amin'ny anaran'i Jesosy sitrany ianao. Dia raha vao sitrany iny olona iny dia manomboka mitombo le finoako. Why? Sitrana le olona. Misy tonga anay manaraka, samy tondra mambavaka anday ianao amin'ny anaran'i Jesosy, sitrany. Dia sitrana iny olona iny dia miamitombo nay finao, mbola sitrana anday koa iny olona iny. Dia misy aretina somary ratsiratsy kokono iny tonga dia mbola metrano tanina dia sitrana anay dia ahoana? Dia mitombo nay le finoana. Ohatr'izay le fampiasana finoana. Sendra mandalo iny. Fa eto ny tena resantsika. Iza moa aminareo no manana mpanompo miasa tany na miandry ondry, ka raha tonga avy tany an-tsala i mpanompo dia anao aminy hoe avy faingana ka mipetrahinana, fa tsy ilaza aminy kosa hoe va izy manaboara izay isakafoako ary misikina ka manompo ambara-pihinanako sy isotroko. Fa rehefa vita zany dia vao mahazo mihinana sy misotro ianao. Moa misaotra izany mpanompo zany fa izy, raha nareo nantaniny misaotra n'izany ve izy? Satria nataony izay nandidiny dia tahaka izany koa ianareo. Rehefa vitanareo izay rehetra nadidininareo dia ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa izahay, ny tokony nataonay ihany no efa nataonay. Misy fanoharana anankiray zany eto nataon'ny tompo. Misy patron anankiray zany, petraka ao an-trano ty patron ty.
misy mpanompo anankiray avy nandeha ny andriondry ny asatany mafy zany asatany zany samora mafy zany sady miandriondry mbola miasa tany koa reraka avy miasa tany nona avy any le mpanompo tonga any an-trano izy mpanompo de vao tonga ao an-trano tsy tonga de mihinan-kanina de misotro rano de manao zay tiany atao fa baikony le patron izy isakafo ary hoso ny sakafo mio rano ao hosotroko de mipetraka eo aloha ianao miservy anay eo aloha ianao manome sakafo anay eo rehefa lany ny sakafoko zay ianao vao mipetra hinana de le fanontaniana napetraka teo misaotra nio mpanompo kely ve le patron sa tsy misaotra tsy misaotra izy ataony manompo azy eo aloha io nefa olona reraka efa avy miasa tany avy miandriondry mbola sainy nikarakarany sakafony any inona moa tsy tonga de nikarakarany sakafony fa maninona olona reraka avy rindray ny endrasany nikarakarany sakafony raha nareo no mitoerana satria le anankiray mpanompo azonareo le izy de nony amin'izy mpanompo de tsy maintsy manao zay andidininy tompony azy na de reraka ary de hoy am'izay ny voalazana baiboly hoe tahaka zany ihany koa ianareo mpanompo kely tsy mahasoa zay tokony nataonao ihany no nataonao hitanareo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra mpanompo ny toerana misy atsika amin'ny maha-mpanompo atsika zay mbola fampianarana lavabe ny resaka hoe mpanompo fa resahako kely fotsiny le izy amin'ny maha-mpanompo atsika zay izay andidin'Andriamanitra atsika de ataotsika daholo reraksika manao ny asan'Andriamanitra reraksika manompo fa zao ny tena mpanompo manetry teny eo anatrehan'Andriamanitra tsy manda zany izy rehefa mitrahana asa na de reraka ary tena zay ngely izy betsaka ny asa sahaniny fa izy tsy manda zany fa na de reraka ary ataony ihany satria ny toetsain'ny mpanompo nitezana azy hatram'izay de hoe mpanompo kely tsy mahasoa zay tokony nataony ihany ny nataony izy zany rehefa mavita zavatra anankiray tsy miteny zany mihitsy izy hoe efa betsaka koa zany nataoko zay aleo mba ny hafa indray ny manao mpanompo kely tsy mahasoa zay tokony nataony natao na de maro ary ny atrotraka eo ataony foana ohatra manome ohatra ho an'ny tanora ohatra ny teny ohatra le reniny ohatra hoe iza re zany le anarana mety zoly izolo ohatra ny mba azoazo ny mamany de misy ravaviny tsy fatako na zandra ny nazokany isaky miteny lay mamany or zoly antana mba hividano charbon de lasa zolo mandeha adinoko ry zoly hividiano menaka andray de lasa koa zolo mandeha zoly sasaondray ny vili de mbola lasa ihany zoly manomboka reraky zoly eo de mbola nyteny any reniny zoly mba handraola vary ao ry zoly de fa manomboka reraky zoly amin'io manomboka miova ny endriny mbola manao ihany zoly or zoly misy palitao anaovako zay raha pitsy mba sasao kely aloha sady mahandro vary zoly amin'io manasa palitao zoly tsy maro miova kely le fiatsoniny ndana mba hividano crédit kely fa iantso any dadanareo fa reraky zoly amin'io mandeha mividy crédit zoly zoly moa tiany mama somary tambatambaziny reniny zoly amin'io fotoana io loary le vary fa masaka nomboka soreny zoly neniny koa ataoko hipeta zany le anaran'le ravaviny io ny ravaviko io foana maninona ny za foana ny irahany neny maninona ny tsy izy indray no irahany antaniko nareo mety zany sa tsy mety amin'ny maha-olombelona aloha ny resahantsika amin'ny maha-olombelona inona le tsy mety resahanareo aloha le zolo irahana foana amin'ny maha-olombelona ie tsy mety fa eo anatrehan'Andriamanitra kay ry avana malala ao amin'ny tompo ilenao irahana foana tsy mitaraina zaranao ary anao ny tenenin'Andriamanitra foana ampanaovin'Andriamanitra zavatra betsaka tsy miteny hoe ianona mba eo ihany maninona tsy izy indray nasana manao an'le izy za mba olombelona ihany mety reraka olombelona ihany ianao mety reraka fa mpanompo kely tsy masoa zay tokony nataonao ihany nataonao amen
tsy hoe navita be anao dia efa navita zany, zay tokony nataonao ihany nataonao. Ka na mbola anatrotrahana zavatra betsaka renao, mbola manao foana ianao satria zay ny mampanompo anao zay. Mazava aminareo ve zany? Reraka ny vatana manao asan'Andriamanitra, tena miteny anareo an'izany aho. Fa tsy hitaraina io satria zavatra tadiavina io. Ohatra zao zay zao mba maniry mba ho betsaka ny olona ho vovonjy mivavaka ato anatin'ity fiangonana ity. Azonareo le izy? Dia arakaraky ny sy ny fandrosoana nefa mangataka amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mba hampandrosoa zao fiangonana zao. Mifady anina manao alim-bavaka mba hampandrosoy, mba hampandrosoy, mba hampandrosoy, mba hampandrosoy. Vavaka firy zay no miakatra tany an-danitra tany. Fa manomboka ampandrosoan'Andriamanitra amin'izay izy zao fa teneniko anareo fa tsisy ipetrahana mihitsy. Satria olona miantso anao ndray andro efa maro be tsy hitanao mihitsy miantso ny ray, miantso ny ray, miantso ny ray, miantso tsy tapaka tia maneno ray rehefa avy eo. Nefa raha atambatra telefônina anankiray mipisy anankiroa dia tsy manome fahafam-po ny mpiantso ny ray. Arakaraky ny androsonao dia tadidio tsara mebetsaka ny asa ataonao. Raha tsy te ho reraka aza miandrandra fandrosoana. Zay dia teneniko anao. Fa arakaraky ny tianao ivoarana feno hoe za mba te ho lasa olona ohatr' zao dia milaza aminao tsy olona mipetrapetraka zany. Olona tsy mety reraka mihitsy ny olona Hasandratr'Andiamanitra. Hitanao ny tena tian'Andriamanitra ho hita aminao le anao reraka be manao asan'Andriamanitra iny. Hoe efa reraka mbola io ihany fa milofotra, efa reraka mbola io ihany fa manao, tsy mitaraina reraka mihitsy. Tsy ambaratelo zany resako aminao zany. Ny olona tsy mety reraka, tsy mitaraina reraka, fa mpanomokely tsy mahasoa zay tokony ataony ihany no ataony, reny olona reny tsy maintsy misandatra. Fepetra firy ny takitsika teto zay amin'ny fisandratana. Inona ny voalohany? Mandefitra. Inona ny endriky le fandeferana? Manginy. Faharoa, ambany toetra. Fahatelo, ary ny eto. Inona le fahaefatra farany eto? Tsy mitaraina reraka. Zaranao ary anao mba atsonotra mba atsony ny mpaminanao na misy mpanompon'Andriamanitra miantsy anao an'izao ndray tsika. Misy zavatra atao ary, misy zavatra atao ary, fifaliana ho anao iny. Satria zay ny mahampanompo atsika. Fa tsy hoe reraka nge za io mpaminany marina mafy. Reraka nge za io efa betsaka loatra zay nataoko zay aza manao an'izany. Ozy izy lazain'i Jesosy tamin'ny Apostoly hoe fa nieliko izy izy dia tanterahana izy ahoany ao amin'ny fahalemena. Rehefa manomboka reraka ianao manao asan'Andriamanitra eo, miakatra ny gradinao amin'ny fotoana iny. Le arerahanao tadidio foana zay le anao reraka be iny avy manao asan'Andriamanitra, iny mampiakatra ny gradinao iny. Raha mbola tsy hainao reraka amin'ny asan'Andriamanitra ty vatanao ty, mbola le herinao maha-olombelona zany iny amin'izay fotoana izay. Fa le anao herinao hoe reraka, tena reraka, miakatra ny gradinao amin'iny fotoana iny. Tena marina nge zany Zoroko vavolombelona aminareo marana antsika azy. Za manokana rehefa misy taona manao croisade reny tsika. Misy taona tsika teto amin'ity toerana ity nanao mbola tsisy fiangonana teto fa mbola tokotany be teto dia fako ny tetsy amin'ny rindrina tery. Dia nanao croisade voalohany indrindra teto zay. Dia nitoroteny zay tery Nosy be sabata. Dia ny alahady tato amin'ny tompo moa zany ny fotoam-bavaka antsika alahady taloha. Dia mbola nitoroteny tao. Dia henoko manomboka mereraka zany satria taria Nosy be nisy vavaka fanafahana tamin'izay dia tena nafana ny fanafahana. Dia reraka rehefa avy manao délivrance moa ianao reraka. Dia mbola nitoroteny tato dia kasoka ny feoako. Dia ny arivana iny alahady ariva nanaovanay croisade teto maizimaizina. Dia raikitra ary ty croisade. Feno olona daholo ty toerana ray manontolo ty, feno hatramin'ny lalana iny couloir iny voakany amin'ny arabe. Dia nandeha ny croisade dia niditra amin'izay toroteny. Dia nandeha ny toroteny henoko melany ny heriko amin'ny fotoana io. Melany ny heriko satria za koa amin'ny fotoana io tsy ninakanina ny atoandrony iny. Dia tsy natsiaro mihitsy io tsy ny sakafo fa dia tonga dia nitoy ilay vavaka. Henoko mereraka amin'izay tapitra ny toroteny. Hiditra tao anatin'ny vavaka fanafahana, nampandrosoana tetỳ aloha daholo ny olona rehetrarehetra. Henoko mangozozo manao ohatra zao dia ny ao anatin'ny saiko dia zao hoe Andriamanitro, raha menjery eto amason'olona eto dia ngamba dia tsy haiko fotsiny fa za ndray nisy anao délivrance eto. Za amin'io anao délivrance. Dia hitany mpaminana ngamba fa reraka. Dia natsony daholo ny andro toana ny vavaka tatsy amin'ny trano ambony tatsy.
dia nivavaka atao ohatrany hoe nao vavaka ny Mosesy le manandra tanana tsy mampidina tanana mihitsy zany mba manipiery makaty zany e. Dia raikitra amin'izay nivavaka fanafana nampamerenina vavaka le olona dia mivavaka dia eniko tena manjavozavo tamika ny masoko reraka tanteraka mihitsy amin'ny fotoana io zany. Dia teo amin'izay natsapako an'ilay tenin' Jesosy tamin'ny apôstoly hoe ny heriko dia tanterahanao amin'ny fahalemena. Vao miteny mafy amin'izay dia misy fil fotsifotsy tsy ohatran'ireny le fil fotsifotsy hitantsika reny a, fa mazava be ohatran'ireny le jiro mirehatra reny le izy miainga avy any amin'ny tongotro avany niodina na nididina ny vatako. Eto le izy mifarana. Vao miteny mafy dia mirehatra le fil tonga dia matanjaka be tamika. Nanao délivrance amin'ny anarany Jesosy eloko misy heriko avana be avy any an-danitra mihitsy. Dia tamin'ny sabata teo le izy niveriny reraka be tamin'ny sabata dia hitako indray le fil fotsifotsy mirehatra. Rehefa reraka be ka izany ianao a dia tsy herinao tsony ny miasa fa misy hery avy any an-danitra amin'izay manampy anao. Ka raha tianao zany hiasa amin'izay le herin'Andriamanitra tena izy manova reraka mihitsy amin'ny fanaovana asan'Andriamanitra. Aza mitaraina reraka izany fa ino ny gradinao enatrehan'Andriamanitra iny ianao reraka amin'ny asan'Andriamanitra iny. Aza miteny amin'ny namanao hoe tena reraka fa za tsy mahavita tsony, atao foana raha mbola voahiraka ianao. Amen. Satria ho asandratry ny tompo ianao. Rehefa hisandatra ianao a maro ny zavatra iandreketanao, maro ny zavatra tsy maintsy ataonao. Dikan'izay mila tsy mitaraina reraka. Vonina ve tsika zany zao amin'ny herinandro ty anokafan'Andriamanitra lalam-pitahiana be dia be a. Ny etsy mbola tsy vita ny ary efa miantso, ny etsy tsy vita ny ary mbola miantso. Ka raha vao mitenao hoe reraka dia ahoana voasakana indray le izy fa zao ny atao aza mitaraina reraka izany. Nen'ny olona tsy vitao tsara, vita tsara nen'ny olona tsy ataovy koa ny enery. Vitao tsara mihitsy fa tsy hoe ataoko tontony ato dia miditsety, ataoko tontony ato dia miditsety. Lasa tsy miverina indray ny client. Fa ataovy tsara nen'ny anankiray, vita nen'ny anankiray, ataovy nen'ny anankiray, ataovy nen'ny anankiray. Ho tahina amin'ny fomba tsy takatry ny saina ianao manomboka amin'ny herinandro ity. Reny le fanafitohinana iseho reny zany zao atao fifaliana ho anao mihitsy hoe io le lalan'ny fisandratana io. Vao misy mpanafitoana toa dia efa homany ny vavy anginy. Enoy fotsiny. Satria nahoana ho asandratr'Andriamanitra ianao aorinan'iny. Ny fanafitohinana zany tsy matezitra kristianina miara-mivavaka tsony fa mahafaly sy mampangina azy satria lalana hisandratany fiainany manak'izay iny. Amen. Manana finoana fa tsy maintsy ho asandatra ianao ara-bao sady ny eo akaikinao hoe hisandratra sady ianao hoe. Amen. Asandrato ny taranao dia hisaotra an'Andriamanitra sika ny amin'izany afatra zany. Raha eo misaotranao ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao toko malalo dia raha ina sy ankalazaina eto ianao amin'ity andro an'ity. Misaotra betsaka anao zay. Tianao zay toko malalako. Mbola nampianarinao teto amin'ity toeran'ity. Andriamanitra masina sy mahery mahay ny zavatra rehetra ianao. Misaotra betsaka anao tanteraka izay toko malalako.